Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alarobia faha-efatra ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny rampisaodian'ny fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fahantrana dia tsy ny foronon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Salamo faha 4:70, andininy faha 1:20 ka hatramin'ny faha 2:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hiverina mikenatra ny mahantra, aoka ny olo sy ny malahelo hiderany anaranao. Mitsangan'Andriamanitra efao ny adinao, tsarovo ny fanaratsiany ny adalanao isan'andro. Ny Salamo faha 4:70 dia mirakitra vavaka kanto sy mampihetsi-po nataony asafa-paminany. Ny vavaka izy hoe evero ny fanekena, fa feno fonenan'ny fandozana ny fitoeran-maizina amin'ny tany. Aoka tsy hiverina mikenatra ny mahantra, aoka ny olo sy ny malahelo hiderany anaranao. Ao amin'ny Salamo faha 4:70 andininy faha 20 sy ny faha 1:20 izany ten'Andriamanitra izany. Hita taratra tamin'ny vavaka Asafa ny fiahiny ny ampahoriana. Ny ampahoriana dia tsy afaka nanany tena fa tsy tamin'Andriamanitra irery ny fanafahana azy tamin'ireo mahery noho izy. Noho izany ny fangatahany Asafa mba hiarovana azy ireo amin'ny henatra dia nanasongadina fa niantetra tamin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra izy ireo. Taona vitsy izay hoy ny lehilahin'Andriamanitra nandre momba ny doro-tanety nandrava-trano maro isika ary nampito-doza fianakaviana betsaka ka nanome fahafahana kely andosirana azy ireo. Ireo niarambona dia nampiseho ohatra ny tokony hivavahantsika ho an'ny mahantra sy ny sahirana raha niatrika ireo mpanao heloka be vava izay nitady hampanga azy ireo. Noho ny vavaka sy ny asa mafy nataontsika dia afaka nandroaka ny ratsy isika ary nitondra fanantenana ho an'ireo ampahoriana. Ny fanampiana ara-bola fotsiny dia tsy ampy, ilaina ny fanabeazana sy ny fiofanana. Ny zava-dehibe indrindra dia tsy maintsy mifona ho an'ny mahantra isika, mangataka ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba hampahiratra ny masony ahita varavarana misokatra sy hanome hery azy ireo hiala amin'ny fahantrana. Hoy ny Salamo 3:30 tia fahamarinana sy rariny izy, eniky ny fahatsarany Jehovah ny tany. Tsy namorona fahantran'Andriamanitra, averiko indray tsy namorona fahantran'Andriamanitra. Hoy Jesosy ao amin'ny Luka 4:4 sy ny 7:10. Ny fanahin'i Jehovah no antoamiko, satria nanositra hitory ny teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Izy no naniraka hitory fanafahana amin'ny mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Naiza hanomezana sehatra sy hitoriana ny filazantsara dia miova ny olona ary mitsahatra amin'ny fahantrana ny mahantra. Noho izany atoloro ny tenanao hitondra ny filazantsara amin'ny toerana rehetra dia ny fiainan'olona maro no hiova. Amen. Sao dia misy vavaka anasako anao izahay teny dia ianao amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Izao ilay mpitondra fiovana eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary nomena hery ho amin'izany aho, fitaovana maneho ny fitiavan'Andriamanitra aho, ary manana fo antra hitondra fanantenana sy fampiononana ho an'ireo sahirana. Mivavaka ho an'ireo izay mpahoriana aho, mba hiaina ny fiarovana-Andriamanitra izy ireo, ny famatsiana ary ny hery rehefa mandray ny fahazavan'ny filazantsara sy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy.